anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Miverina tsikelikely amin'le liturjia talohan'ny Covid isika, gaga raha misy fiovana ny liturjia. Amin'ny Trinité Masina tokony andeha alohany teny faneva. Ny manarak'izay zany a ny mitohy le misy hira alohan'ny idirana ho an'ny sampana na amin'ny chorale izany. Ny lohahevitsika amin'ity volana ity dia hoe miandrandra famonjena ny mino. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zay tompo amin'ny alahady voalohany amin'ny herinandro. Alahady voalohany amin'ny volana Novambra, andro voalohany. Tsy noho ny herinay na ny tanjakay fa noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao, noho ny fitahinao masoa. Betsaka ireo soa nomenao anay, taony tsaronay, taony tsy tsaronay. Menao fahavelomana koa izay, indrindrandrindra tongeto zay hanavao no mahazanak'Andriamanitra anay. Ka tolotray anao midera ny voninahitra fa anao hatrisay zany tompo. Ko mianto aminao zay hamasiny zao fotoana izao, mba ho anitra kasitrahana eo masinao. Ka hamasiny zay rehetra mba azo zavatsoa avy amin'ny tempolinao. Tevoky zavatsoa amin'ny tempolinao izahay, ka ianao Andriamanitra no hanome zay mahasoa anay. Ka faly sy ravo izay manasanao mba handray ny voninahitra. Ary tsy ho anay ihany, ho an'izay rehetra tsy miara-mivavaka aminay, ho an'izay manaraka amin'ny fahitalavitra maro samihafa tambajotra serasera, dia angatahanay mba ho tahinao sy vanginao isam-baravarana, satria manome voninahitra anao zay ka mankalaza anao. Dia mahafalanay indrindra amin'ny ombona amin'ny vavaka ny ampianarin'ny Kristy anay izay manao hoe petraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny tompo, ampahana amin'izany ny amin'ny Exodosy toko 7:20. Exodosy toko 7:20. Eno hoe amin'ny mpanajana sady eritrereto tsara ny teny anambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika. Hoy ny tompo, aza manangatsaho foana, aza mifandray tanina amin'ny ratsy fanahy amin'ny ratsy fanahy vavolombelona mandainga.
aza manaraka ny maro anao ratsy, ary aza mamaly ny amin'ny adin'olona ivily anaraka ny maro amadika ny rariny. Aza mandravaka amin'ny teniny malahelo amin'ny fandara-teniny ianao. Aza mamily ny rariny ananany malahelo aminao raha manana ady izy. Malala vira zay teny lainga, aza mamono tsy manantsiny sy ny mariny ianao, fa tsy hanamarina ny meloka. Aza mandray kolikoly, fa ny kolikoly mahajamba ny masony mahiratra matika amin'ny teniny marina. Ary aza mampahory vahiny, fa ianareo mahalala ny fony vahiny, satria efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta koa ianareo. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lalana amin'ny Jehovah. Sambatra zay mitanina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy misy na dia iray azy tsika na tanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ndeha isika hifona ananatra ny feontsika sy ny fontsika anaraka izao vavaka izao. Tompo, ny fanjakan'ny lanitra ety amin'ny tany dia manana ny didy, manana ny fitsipika, manana ny soatoavina, manana ny fitondram-tena tokony ho arahana. Noenonay izany ka menatra sy mangay ahy izahay, fa fiainan-tsaha ny fiainanay. Enina ny vaovao ara tsy maro mipototra, miainga amin'ny tambanjotra serasera tsy azo antoka, miainga amin'ny kibitsibitsika etsy sy aroa, anikana ny fitaizanay ny zanakay, ny fiarahamonina dia tsaho avokoa. Ny malagasy raha teo dia manana kolontsainy tsaha mamindra-fo aminay. Mamela amin'ny elokay, anika manameloka olona, manenjika olona amin'ny alalan'ny tsaha, fa na ratsy amin'ny alalan'ny tsaha mamindra-fo aminay. Mora mirona manaraka ny be sy ny maro koa izahay, everinay fa ana amin'ny maro anisa no misy ny fahamarinana, ana amin'ny be vava no misy ny rariny sy ny hitsiny, voafitaka izahay Tompo. Mamela amin'ny elokay, tsy mba mahay mamakafaka ny zava-misy, ka miady ny pirahalahy, fanenjika ny piray tam-po, ny fiarahamonina tsy ho raisana intsony, ny mpivady miady. Mamindra-fo aminay. Nisy kombakomba ratsy izahay, nandray kolokolo izahay, nampahory ny hafa izahay, tsy nijery ny vahiny izahay. Mamindra-fo aminay. Betsika ny tsy natanteraka anay, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny heritreritra, na tamin'ny natao. Sasao madio izay fekely ka ridiovo ny fonaim-pafipahotany, noho ny amin'ny anaran'ny Kristy rery aminy, no hanandratanay izany fifononay izany. Amen.
ho antsika zay mibebaka marina tokoa ka vonona ny an'ireny famonjen'ny tompo mitsangana indray ny teny soamafaly fa mahafa ny fahotantsika izy ho ny tompo aminareo ampionony ny oloko mitory teny soamafaly aminy lazao aminy fa vitany adiny sady rovelany eniny efa voasazy izy ka nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehova ho valiny fahotana zay nataony fa ankehitriny kosa dia amindrana fo izy noho izany ary avana aminaran'i Kristy ny lazana fa voavely sy voafafa koa ny fahotantsika noho ny aminaran'ny masina samy amidiran'ny tompo ianareo. Petraka amin'ny fifaliana isika noho izany famelan-keloka zany iomana amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra amin'ny hira 700 ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Fotoana zay amakina sy hainona ny teny soratra masina tsika riavana arak'izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Genesis toko 2:30 ny andininy fahaefatra hatramin'ny andininy 17. Genesis toko 2:30 ny andininy fahaefatra hatramin'ny andininy 17. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Ary nandefa hiraka Jakoba hialoha azy ho any amin'ny Esau rahalahiny ho any Seira tanin'ny Edoma. Ary nanome teny azy izy ka nanao hoe izao no lazainareo amin'ny Esau tompoko, izao ny tenin'i Jakoba mpanomponao. Efa nivahiny tany amin'ny Labana aho ka nitoetra tany mandraka ankehitriny ary manana omby sy boriky sy ondry amanosy ary andevolahy aho. Dia efa mba nanira ka nambara aminao tompoko lahy ihany aho mba ahitako fity eo masonao. Dia niverina tany amin'ny Jakoba niraka ka nanao hoe tafahona tamin'ny Esau rahalahinao izahay ary izy koa dia avy hitsenanao mitondra olona 700 lahy. Dia natahotra indrindra Jakoba ka porotra dia porotra dia nozarainy roa tokony ny olona izay nomba azy mba amin'ny ondry manosy sy ny omby ary ny rameva fa hoy izy raha tafahona amin'ny antokony anankiray Esau ka mamely azy dia andositra kosa ny antokony anankiray. Ary hoy Jakoba Andriamanitra Abrahama raiko sady Andriamanitra Isaka raiko dia Jehova zay efa nanao tamiko hoe modia any amin'ny taninao sy any amin'ny havanao dia anao soa aminao aho. Tsy miendrika ho nahazona kely akory azaho tamin'ny famondram-po rehetra sy ny famarinana rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao, fa tsy nitondra na inona fa tsy nitehiko ihany aho
fonita ity Jordana ity nefa kehitriny efa tonga toboroa aho vonjeo aho amin'ny tanany rahalahyko dia amin'ny tanany Esau fa matahotra azy aho fa ndra ho avy mamely ahy mba mivadiko amanjanako izy fa ianao efa nanao hoe anisy soanao tokoa aho ka ataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika andranomasina izay tsy azo isaina noho ny amarony. Toizana amin'ny asan'ny apôstôly toko 4. Asan'ny apôstôly toko 4 ny andininy 9 hatramin'ny andininy 10. Asan'ny apôstôly toko 4 ny andininy 9 hatramin'ny andininy 10. Ary rehefa norarany fanahy masina tsy tory teny tany Azia izy dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia ka efa tonga tany atsisiny Misia dia nitady akany Bitiny izy fa tsy navela ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo any Misia izy dia nidina akany Troasia. Ary noho ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'ny Paoly ho indro nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe mita makaty Makedonia ka vonjeo izahay. Ary noho nahita ny fahitana izy dia nitady andeha niaraka tamin'izay akany Makedonia izahay satria nataonay fa Andriamanitra nefa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olona any. Faranana amin'ny filazantsara Jesosy Kristy araka ny Mateo toko 7. Mateo toko 7 ny andininy 7 hatramin'ny andininy 130. Ndeha hiara hitsanga antsika eo am-pandrenesana izany. Ary noho ny ala teo Jesosy dia nisy jamba roa lahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe mamindrafo aminay ry zanak Davida aho. Ary rehefa niditra tao an-trano izy dia nanatona azy ireo jamba ary hoy Jesosy taminy mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Hoy izy taminy eny tompoko. Dia nanendry ny masony izy ka nanao hoe tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe tandreo mba tsy ho fantatry ny olona izao. Kanjo noho ny ala teo izy roa lahy dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry Tompo Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao nanomezanao anay ny teninao. Ankehitriny tonga amin'izany fotoana izany izay ny fananao masina hitaridalana anay hatrany ka aizanay mandray sy mankatoy izany. Hiasa mpanomponao izay hitondra izany teny izany ho anay ihany koa amin'ity androany ity. Mitenena Jesosy araka ny fombanao fa mihaino izay mpanomponao. Amen. Zay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminao ny fahasoavany mba ny fiadanana avy raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Genesisy toko 2:30. Jakoba kambana amin'iza moa amin'ny Esau. Jakoba le mpamingana. Jakoba le nangalatra ny sodran'ny Esau, nangalatra ny fizokina, nikorontana ny fiainam-pianakaviana dia nampandosirina izy tany Siria na Mesopotamia. Tany izy mbola saika mitapitika ihany kanjo ny fitahan'ny sasany. Voan'ny lera fozana izy nanompo azy 7 taona. Nitahiny tompo ihany izy dia nahazo vady
nahazo zanaka nahazo arena hody amin'izay fa mbefa ela zay efatra amby 10 taona zay dia hody any amin'ny tany Kanana nasain'Andriamanitra nody izy eny an-dalana le tantara nivakina tamintsika teo satria inona moa no soramandro eo ambony moa amin'le teny io tsy maintsy mihaona amin'ny Esau izy satria iverina amin'ny fiainam-pianakaviana eo no olana angeza indrindra ny perikopantsika dia milaza hoe miandrandra famonjena ny mino kristianina miandrandra famonjena zay no hevitra ifampizarantsika ahoana no nahazoan'i Jakoba famonjena inona no nataony zay no fampizarana amintsika tsika rehetra zay miatrika olana ny tena izarana tsika rehetra ihany koa amin'ny fitezana ny zanantsika tsika rehetra koa enao amin'ny fiarahamonina zavatra roa no resahantsika eo na maro ary ny azo ambara ny nataon'i Jakoba zany voalohany mila miatrika ny zavamisy ninninona tsy maintsy miatrika ny zavamisy tsika tsy naman'izay mihemotra mankany amin'ny fahavereza ary izay no nataon'i Jakoba eto atrehana ny zavamisy nde ovakitsika ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahaenina ary nandefa iraka Jakoba ialoha azy amin'ny rahalama ny sira aminy ary nanome teny azy izy ka nanao hoe io matetika tsy vitantsika amin'ny fiarahamonina nandefa iraka Jakoba ialoha azy itsika zany dia mandositra zavamisy mandositra ny pasentsika na ny lasantsika isika ary zay zany mahatonga antsika mikorotana amin'ny fiarahamonina satria le fiarahamonina simana lany Jakoba Isaka sy Esau andamina i Rebeka sy Jakoba ankila mitsokombakomba nivaky eny le fianakaviana ianao raha lanao nona be avanina piala ianao tokony mba nome sakafo azy miteny hoe aloha avadika kely zany zokony aloha vao meko haniny rangahy zany nataon'i Jakoba tsy vitan'izany fa nisodramy tokony ho azy mbola nisandohana nangalarina ny akanjony nangalarina ny fomba rehetra dia lasa le tsodramy ka tsy vita mora zany kanefa Jakoba mila famonjena tsy maintsy miatrika an'izany io zany amin'ny fiarahamonina misy anio fiarahamonina ka nandefa Jakoba iraka pour parler izy zareo izy moa nareo nijery film hoe Karaiban Pirate izy efa nijery an'izany tsy zany manko aizanareo azy fa nino pirate de Caraïbe mandeha olona rary mpangalatra mpamon'olona mbola manao pour parler hoe ndany aloha minegosiary aloha izay zany le matetika tsy haitsika nefa io passé io manenjika mitsambikina mankary aloha zay ny fiainany mizanizy kolotsaina gasy ary mahalala hoe nitody tsy misy fa ny atao ny areo mafantotra amin'ny teny frantsay chasser le naturel dia maninona izy izy miverina io ka eto zany hoe tsy maintsy miatrika ianao inona no tsy mety tao amin'ny fiarahamonina miatrika ianao ary io tsy maintsy potsirina io ary zay mitsaroan'i Jakoba eto tsy maintsy miatrika manana problème ianao zao tsy nianatra rehefa anarina anao tsy maintsy hiatrika an'izany zay matahotra hiatrika an'izany dia tantaranao zany manaraka anao ary zay matetika tsy avy tamin'ny olona mihoitra amin'ny fiainana raha mpivady anareo ka nananjanaka ny velany janaka pelezina moa izy ny sasany dia ho avy ny fotoana iverenany eo fa tsy maintsy atrehinao zany aza miandra amin'ny fotoana farany zay mahatonga ny olona efa marary ho faty alevina poitra avy any le zanaka pelezina izy ary lovanay misy zany satrisy zay le hoe mila miatrika ny zavamisy amin'ny fotoana mahamety tsy miandry tonga amin'ny tany Kanana any vao raikitra ny ady hoe izy niaraka amin'ny Isaka sy i Rebeka fa deny zao dia miavaka
resaka analyse sociolojika mihitsy ny evitena moana an'io hoe zay io fiarahamonina io mila lamina io niady tamin'ny ray aman-dreninao ve ianao naditra ve ianao tsy mifakahazo ve ny prala inona ny tokony atao ka aza miandry ela be entina ny Jakoba efa 7 taona fa tsy maintsy alamina io aloha vao miditra amin'ny tany Kanana aza matahotra iona amin'ny lasanao inona miditra nataonao a dia misy olatra iny ho avy ny andro ao isehoan'ny olatra io fa tsika tsy arary avy tsy afa miala amin'izany fa ilain'Andriamanitra ianao sahy ary rehefa avy eo tsy manamary tena jere tsara amin'ny tenin'ny Jakoba Esau tompoko izy tsy ny teny hoe zazandrilahy efa bobiboby ato fa efa nahazo azy vola be tsarono hoe tsy mendrika hiteny hoe rahalahy tompoko izy tompoko lahy zay ny tenen'ny tany mila fanetrety matetika koa tsika rehefa mba miona anka izy nge lahy amin'ny tenan'izao dia voatera nanao an'izao fa tsy zay le fanao ihanina nge tena ny fosotra tamin'iny mbola manilika ihany fa tsy mba miteny ny zava-misy mara razadinoana amin'ny tantarana Damaseva raha nanota Damaseva tsy nanameloka avatranaN'Andriamanitra fa namitanin'Andriamanitra dia hoe maninona ianao mihery natahotra izy izy fa boridana fa mitaniny dia hoe ninananao va le hazo nina amin'ity satry ninana valin'izay anatokantrano rehefa nisy ninana le vary teo ny aloka inona ny valin'izay tsika rehetra tsy zay le olana inona miteneniny Adamo le vehivavy nomenao ahy nanome ahy ka dia nihinana ahy za zany aty amin'ny farany fa le vehivavy no mandelo dia ve izy manaraka izy nanomeny io Andriamanitra fa tsy zaby diso fa le vehivavy io dia veo ianao no te hanome vehivavy teo zay ny tsy mampety an'io zay le toetsaitsika zay tsy mahay miatrika zava-misy mbola tsy nanasazy ihany Andriamanitra nge ny alany fa tsy tafavoaka tsy afapana zay mahatonga anareo tsy afapanadinina raka izy tsy mahay mamaly famontaniana valin'izany eny sa tsy amin'ina amin'ity sa tsy nina dia ny faharoa convoqué koa evy inona zao nataonao zao ataovany CRNF point ataoviny compte rendu ataoviny tatitra inona ny navalina mba valinareo vehivavy inona navalina ny menarana tanareo izy amin'ny diso le menarana nefa le menarana nisy nanamboatra mazavaboary izy koa midiso faharoa Andriamanitra zay ny mahatonga an'Andriamanitra tsy niconvoqué menarana tsony izy nanolian'le menarana fantatry tsara nareo ny tena ny menarana ile voankazo izy dia ianao ny te-ambolo voankazo teo zay ny sisa io toetsaina tsy mahay miatrika ny zava-misy io ny tena mahavoatsika il faut assumer votre responsabilité ekeko ny zava-misy ary zay mahafamy Jakoba ty ekeko tsy andosirana mbola misy fitsapana faharoa nahazo azy ny 7 ka hatramin'ny 7 vaka itsika dia niverina tamin'ny tonga le mpanao tatitra ny raha alanao tonga ao mitondra 700 lahy inona ny eritreretrareo amin'izany hoe 700 lahy zany olona vonona n'inona mafy kosa neny nanjo azy tsaroany iny na 7 taona ary zay koa mahavoatsika rehefa ela le zavatra dia veritsika hoe adilo le olona le izy efa adilo miboaka tapoka le izy voatetra neo ay ve mbola zanaka ty raha ty aza manao vain-draha lahy tsy marary fa mbola tsarony io tongany 700 lahy zany nahitana ny faindreny Jakoba hoe alao tsy miady tsony alao tsy manao herisetra tsony fa ny herisetra dia miantso herisetra fa tsy maintsy misy anankiray mandefitra vao mety ny fiainana
tsy maintsy misy anankiray mandefitra, tsy maintsy misy anankiray vo. Zay na tonga ny Jakoba ny zarainy roa zany teo ampelantanany hoe raha mamely ny anankiray izy dia mba mandositra ny ray fa tsika tsy hamaly intsony. Zay ny fahendrena tao amin'ny Jakoba zay ny ilainantsika mila miatrika ny zava-misy ianao. Ary zay nomeny tompo atsika tamin'ny Timoty nomeny Paoly hoe fa tsy nomena fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitavana. Ina misakana anao tsy anatina mpitandro na moraka zay mavesatra anao. Hainy manampy anao amin'izany firifiry na renitsika na teto amin'ny sapely na ivelany tonga ao izy mahatraka na dia eo arany manjo azy manavesatra azy ny zavatra nanjo azy tamin'ny fiainana amin'ny mahankizy kely azy sy ankizy vavy ankizy lahy rehefa mihaona amin'ny tompo anao ka vonona hiatrika dia ataony mahatraka ianao, ataony mahajory ianao, miraraka tsy hitany zany enatr'olona zany. Zany nge le zavatra eto fa ianao mila miatrika ianao. Ireto jamba reto amin'ny Matitoko 7 nge tsy nahazo mora lefana sitranina fa mamaky azy dia ohatran'ny safony. Mila mahay miaino no reo jambo reo fa ny sofina nampiasaina na eny zareo hoe zany Jesosy zany ohatrohatro zao dia mba niantsoantso fa tsy hoe na eny dia nipetraka teo mody tsy maheno Jesosy na andeha amin'ny Jesosy nanaraka ry zareo satria tsy vitan'izany niditra tao an-tramin'olona Jesosy nanaraka kory zareo. Zany le hoe fiatrehana ny zava-misy. Avy eo mbola nitenen'i Jesosy koa hoe mino va ianareo fa mahay manao an'izany aho, mbola namintaniny koa eny tompoko zareo. Zay vao nisitrana fa tsy hoe sitrana ho azo teo ireo. Ka itsika zany dia mila miatrika. Nisy olana atao amin'ny toeram-piasana, miatrika ianao. Nisy fahadisorana ianao teo amin'ny fiainana, miatrika ianao. Areny ny fiainanao atreo zany rehetra zany. Nisy fihavanana simba, miatreha fa hanampy ianao Andriamanitra. Ny zavatra faharoa dia izao. Rehefa miatrika ny zava-misy koa ianao dia mila mino sy mahatoky ny tenin'Andriamanitra. Mila mino sy mahatoky ny tenin'Andriamanitra. Tsy mandeha rery koa ianao miseho amin'ilay hoe za ny tena mahanina amin'ity. Vaky itsika indray le Genesis 2:30 andininy 10 sy ny 11. Andininy 10 sy ny 11. Ndao ary arody Jakoba. Andriamanitra. Vavaky Jakoba io vavaky ny olona mino sady matoky. Tsy hamelaka anao Andriamanitra fa anao Andriamanitra ny dadabeko, Andriamanitra ny raiko Abrahama sy Saka. Ianao nge ny tamin'ny teny tamiko hoe modi ianao e. Ary zay le izy. Le tory teny eninareo isan'andro itsakalahady farafaratsiny io mba ino sitokio fa tena afatra Andriamanitra ho anao io. Ianao nampanantenanao soa. Manaraka zany misy fanetretena koa miaona amin'Andriamanitra. Tsy droaky io ho Jakoba amin'ny 1:10. Tsy mendrika azona kely akory aho amin'ny famondram-po. Za nefa namitika ny raha lavaka nanakirotana ny fianakaviako manontolo aho na nomehenitra ny fiarahamonina dia nitsoaka ka tsy manana fahamarinana. Avy eo koa io arena beko io tena rainy mba nentiko miala teto. Zao tobo roa tanàna kely roa mihitsy ny arenan'i Jakoba. Napetrany tamin'ny tompo hoe tsy manana inona na inona ho Joba koa hoe mitanjaka no vako tena kibon'ny reniko rehefa miditra any koa mitanjaka. Tokony tsapatsika fa zay rehetra ananantsika dia avy tamin'Andriamanitra. Ary minitsika fa raha izy nanomeny io garanti io. Tsy hanome arenanao izy raha tsy hiaro an'io. Zay nge nambadika tenin'i Jakoba io. Tsy manana inona na inona aho izy niala teto. Zao nataona be dia be ka ahoana no alainao amiko io. Matoky afa tsy hakan'io ianao. Tena ihany mbona nanako. Ary zay zany ny tian'Andriamanitra hoe matoky azy ianao. Vakitsika ny 12 sy ny 13. Vonjeo aho.
rehefa manana olana koa famonjena ny tadiavina fa tsy fandresena, misy zavatra tsy mitovy anatin'ny famonjena sy ny fandresena. Ady no atrehana eto, raha famonjena samy mahazo tombony gagnan izy nareo, fa raha fandresena matoana mandresy dia misy anankiray maninonao dia tsy ho vita zany le izy fa kodiara-tsarety eny zany. Ka tsy nangataka mihitsy Jakoba hoe andeha hiady amin'ny rahalahy koa, fa ome famonjena vonjeo amin'ny tanany aho fa za tsy hamaly tsoa. Les violences n'engendrent que les violences. Ary zay zany resahana eto hoe Andriamanitra manampy mba samy ahazo Esau Jakoba, fa tsy hoe Jakoba aniraka Andriamanitra hiady amin'ny Esau ndray dia niteo ihany miverina satria rehefa misy voa dia misy manao ndolo-po. Ary zay le izy. Ary zay kolotsaina zay tsy kristianina ihany manana an'izany, fa izy le nahazo prix de Nobel de la paix avy any amin'ny faritra Asie ry sy Inde ry, dia karana ry tena an'izany non violence zany, fa zany formule Kristy ela be zany. Dia izay le resahana eto mila matokana Andriamanitra ianao rehefa mankany. Andriamanitra mitazona amin'ny teniny, tsy mahay afa-tsy manasony zanany Andriamanitra. Ary zay no tenen'i Jakoba, nisoa ianao, hain'Andriamanitra manao an'io, ka za matoky ianao amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra manangana taranaka, Andriamanitra mamonjy. Fa zao nefa tsy ny olona rehetra ny mahay mihaino ny tenin'Andriamanitra. Zay mahasaritra tenin'i Jakoba io, satria io tenin'Andriamanitra io tsy misy dikany, miditra amin'ny sofiny ilany dia mankany amin'ny ilany ihany rehefa tsy hainao dia tsy afaka toky an'io ianao. Jerengeny Jaona toko 9 andininy 740. Jaona toko 9 andininy 740. Jaona toko 9 andininy 740. Vakitsika izay avy amin'Andriamanitra tsy ny olona rehetra ny mahay amin'ny tenin'Andriamanitra. Lôjika tsotra fotsiny zany. Raha vao miteny ny olona anankiray ka tsy nianatra ny fiteny iny avy any ianao tsy hahay ny fiteniny. Raha vao misy teny Allemand miresaka eo dia mandalo fotsiny ianao raha tsy avy any Allemagne na nianatra an'io. Tsy hainao zany. Ina koa zany isy lebdisa zany angamba hoe ndana manary fako. Dia tahaka izany koa le zanaky ny olona ao tsy misy olona teraka ka izareo malagasy dia le zaza teraka zany dia miteny komorianina fotsiny teo. Tsisy manao an'izany. Izay no tiany Jesosy resahana hoe izay tsy mahay mihaino ny tenin'Andriamanitra tsy mba avy amin'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra manko am-piangonana zany mahay ny tenin'Andriamanitra. Raha vory ny zanak'Andriamanitra dia zay mahatonga anareo tsy mahay mihaino Jesosy, satria misy olona tsy avy amin'Andriamanitra mihaino eo. Tezitra be ny Jiosy nanaovana an'io, satria tsy avy amin'Andriamanitra ianareo dia tsy mahay mihaino an'io. Ndraindray koa sarotra le manaraka inona tsara ny tian'Andriamanitra tongavana. Asan'ny Apôstôly toko 9:20 teo. Ny andininy 9 hatramin'ny 7 vakitsika. Ary rehefa niraran'ny fanamasina izy tsy tory-teny tany Azia dia nandeha namaky ny tany Frizia sy Galatia, ka efa tonga tany amin'ny sisiny misy dia nitady akany Bitinisy, fa tsy navela ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo amin'isy izy dia nidina ankany Troasy. Ary noho ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'ny Paoly, koa indro nisy lehilahy Makedoniana tsangana ka nangataka azy eo, mitaha makaty Makedonia ka vonjeny. Misy tanàna atao hoe Makedonia na Masedoine zany tian'Andriamanitra hitoriana filazantsara tsy araky Paul. Paul olona apôstôly mandeha atsy izy tsy hanozy ny fanahy masina, mankary tsy hanozy ny fanahy masina. Ino tia mivezivezy firaka takalo tio Paul apôstôly, tsy hitan'izay atao. Dia Andriamanitra avy eo nampanofy azy hoe nahita olona avy any Makedonia izy hoe avy ety mitory. Nisy fotoana marina tsy hainao zay tian'Andriamanitra atao. Ataonao projet anankiray midoboka, ataonao ny zavatra anankiray tsy mireusira, ataonao ny ary tampona midôma. Misy lalana tsy hitanao ao, angataha amin'ny tompo.
Ary matetika ny fiainantsika ohatran'izay maninona moa zaho ta nitapy-dalakale foana. Paoly koa teto tapina ny lalana miaya misy toerana tian'Andriamanitra tonga. Ka raha miandrana famonjena isika mila miatrika ny zava-misy azandosirana io rina fa nilasanao hatreo fa hitanao ny fandresena miaraka amin'Andriamanitra. Matoky azy koa amin'ny finoana fa izy efa niteny taminao tamin'ny fitandremana nentinay farany talohany tonana tatia dia misy ady eo anatin'le toerana. Dia tsy maintsy alamina le olona. Dia misy olona anankiray tena sarotiny. Dia hoy zareo hoe ianao pastera zamankao fa dady misy alika masika ao manana basy le rangahy. Izy koa efa nanao vava hoe tsy akatytsony fa zamankao anao fa sao dia ianao indray no azon-dosa. Ny fitoriana tsy maintsy atao. Nareo tsy hoano zay tsy hoano ry zalahy. Dia tsy maintsy manapa-kevitra zany pastera mankany. Raha vao nankany amin'ilay toerana zay dia nivahany ngiaray ny vavadiny dia nivahany koa le alika. Izay mivady eo mivavady vovovo avy any le alika manatona. Ny zavatra nitranga ohatran'ny misy tsipihana iny teo nijanona daholo le alika rehetra reo dia nijanona tsy nivovo. Dia izay hoe iny signal zany mandao hiditra dia niditra na itsy mampandroso. Niditra anatin'ny trano dia niditra dia io rangahy mipetraka. Ina nampidinareo? Zay ndeha hivavaka ho anao. Ataovy ary dia natao nivavaka dia vita nivavaka dia zao hoe iry fiangonany ry an'Andriamanitra fa tsy an'olombelona. Tonga avy ianao rehefa mba afaka. Dia andeha zay mipetrahalo izy. Raha ny foko izy izy tifitra basy nazo rehefa mitsikilo izy mitsikilo vary ambony hitako le alika tsy nivovo izy. Zay hafa reto olona ireto. Amin'ny herina tongano izy. Gaga ny olona rehetra fa tonga tao am-piangonana le olona tamin'ny herina. Fa ianao tsy maintsy miatrika ny zava-misy aloha. Ary izay no takin'ny tompo atsika amin'ny fiainana. Tsy hoe sahafahatanitsika fa miaraka amin'Andriamanitra koa. Zany mino ny tenin'Andriamanitra. Tahaka ny Jakoba eto tsy matahotra ifandona amin'ny lasa sy ny fiarahamonina. Tsy maintsy amboary ny fiarahamonina io, areny ny fiarahamonina io mba hilaminana. Tahaka izany io, na amin'ny sampana io, na amin'ny tokantrano, na amin'ny fiainanao manokana io. Ny fiainanao manokana io miady amin'ny tenanao ianao, manamelo teny ianao, dia mila mihaona miatrika ny pasenao ianao dia misokatra amin'ny zava-misy ianao dia manampy ianao Andriamanitra amin'ny zavatra tsy minosy matoky ny teniny ianao fa ahazo famonjena hatrany. Amen. Iderahantsika amin'ny tompo aorian'ny vavaka dia mba ataontsika maritiridina ny ira-panampy ny faraika amin'ny efapolo aorian'ny vavaka satria mba aniotsika izany fijoroana fa sahitsika hiatrika ny zava-misy rehetra zany. Vavaka isika ry havana. Faly izahay Andriamanitra ary velom-pisaorana anao ankehitriny satria mahatsiaro nahazo toromarika vaovao indray avy aminao tamin'ity anio ity. Isaorana ianao Andriamanitra ny amin'ny fitiavana izay asehonao aminay isan'andro isan'andro. Anomezanao loha hevitra vaovao ny fiangonana indray amin'ity volana Novambra ity. Santarinay izany tamin'ity anio ity. Ka nambaranao aminay ny antsoina hoe kristianina miandrandra famonjena, tsy maintsy miatrika ny zava-misy izany no ambaranao aminay. Noho izany tompo dia nahazo tompo tokoa izahay satria matetika izahay no manao tsinotsinona ny lasanay. Hodinay tsy hita izany ary eritreretinay fa ho vitavita ho azy foana. Nampianarinao izahay tsy hiandry ny ora farany fa sahiatrika izany teny izao. Misaotra tompo satria toromarika tsara ho anay olonao, ho anay vahoakanao izany. Nampianarinao anay ihany koa fa manoloana ny zava-tsatra izay atrehanay dia tokony hino sy atokony teninao Andriamanitra izahay. Raha ny fiainanay amin'ny maha-olombelona anay dia namanay no hitokinay, matoky ny fahaizanay izahay, matoky ny fahaiza-manao anananay ary tsy mahagaga raha tsy mivaha ny olanay. Fa ankehitriny izahay raha nandre izany teninao izany
dia vonina ny ovalalana ka hanaiky ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao ary antany izany mandrakariva. Vonina izahay niatrika ny zava-misy ary anaiky ny teninao Andriamanitra manoloana ny zava-tsatra tsy maintsy lalovana ety amin'izao tontolo izao. Dia ampianaro ary izahay mba hanana fahavononana hanatanteraka izany, ifanahinao masina hitoetra tenatinay mandrakariva, hanananay ihany koa famantarana ny sitraponao Andriamanitra ny amin'izay manahirana anay. Dia ataovy matoky izany teninao izany ireo rehetra izay mananolana, ara-piarahamonina, ara-kasa ary ara-pitsarana ihany koa satria tsy ilaozazany ny fiainanay. Misaotra indrindra Tompo fa manampitiavana anay ianao ka tsy tianao izahay handeha amin'ny lalana tsy izy, nomenao izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hanandratanay izany vavaka, fisaorana sy fahavononana hanaraka izay ambaranao izany. Amen. Zany kristianina miandrandra famonjena zany ry havako dia tsy misalasala fa sahy mijoro ny finoany an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina. Andeha ambarantsika eo am-pitsanganana ny fanekempinoana apostolika izay ombonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray sy tompana lanitra sy ny tany ary mino Jesosy zanakay tokony tompontsika izay torotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka marivivitsiny Zara nampukutu, mbuina nakashkitsani, matka nabevu, nina nakanifenansi, zara kamaka mnachwakevu, nakatwanenani, Kristu, avyanda kini zara kwenasuma, nimfana masa, kimuna masa na kimuna masa, fanakevu, kitzakadera mati, akena matisai. Mahazo toerana isika. Fivalianao atsika ny mandray zazakely min'Andriamanitra atsika. Zazakely rakotojoelina andrasana to Josia, dia ny ray aman-dreny rakotojoelina andrasana Salamo sy Rajera Sorindra atolotra atsika ankehitriny. Raika amby enimpolo amin'ny fitonjato ny andininy voalohany no raitsika dia hiatrika ny alitara masina izy ireo. Raika amby enimpolo amin'ny fitonjato ny andininy voalohany. Oh
fifaliana ho antsika rehetra ry avana mandray ty zazakely tya nomen'Andriamanitra azy reto omen'Andriamanitra atsika fiangonana koa ho avy olombelony fitiavan'Andriamanitra isika ary Andriamanitra tompon'ny fahavelomana andray fampiherezana avy amintsika fiangonana izy ireo hoe ny soratra masina fa ianao efa nampivoaka avy tao ankibo nankinina taminao hatrao amboka atranakibondreniko dia Andriamanitra ianao ary efa tapitra ny andro fidiovana araka lany Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho amin'ny tompo ka dia voatolotra ho an'i Jehovah izy amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy amen ivavaka isika gnatapitaina ho azy ireo saranao zay tompona amin'izao zazakely atolotra eto amin'ny fiangonana izao eny tsy miova ianao tsy miova ny fitiavanao no mpifaliana amin'ny reto ray aman-dreny reto sy ny fianakaviana ny fiangonana ka ianao Andriamanitra mpiditra ny zaza ao anatin'ny fiangonana satria efa nampiditra azy ho amin'ny fianakaviana sy ny firenena ianao ta io ny asa fanabeazana fikolokoloana ampanjaka amin'ny tokantrano azy ireny fitiavana ny fahendrena mba hatsapahan'ny zaza fa tokantrano misy Andriamanitra izany tohan'ny fanahy mazoto izy ireo anolotra re zana amin'ny sakrameta amin'ny fotoana mamety izany tsinjovinao izy ireo na mandeha na mitoetra ankinina ampelantananao avozy koa zay fiangonana itaiza ry zanaka rehetra menao anay indrindra fa amin'izao andro sarotra izao matoky zay fataonao mpandresy tahaka ny Jakoba koa ka ny fahasoavana na fahasoavana atafinao azy ireo sy ny fiangonana amen eny ty zao zazy zao tario mba hitombo saina hitombo fanahy hitombo vatana androso fitia amin'Andriamanitra sy ny olona amen rabanareo ny men'Andriamanitra ny fara fa tsy tiako tsy fantatrareo raha lany amin'ny razantsika rehetra tao ambanin'ny rano izy rehetra namaky ny ranomasina izy rehetra natao batisa ao amin'ny Mosesy tao amin'ny rano sy ranomasina izy rehetra dia nihina ny fanahy ray aminy nisotro tamin'ny vatolampy fanahy nanaraka azy izy fa Kristy izany vatolampy izany izany Kristy vatolampy nokapohan'ny Mosesy zany ry havana dia nanome rano tany amin'ny tany efitra izany dia Jesosy Kristy eo amin'ny azy fijaliana manolotra ny rano ho antsika koa asandrato amin'ny tompo ny fonareo mety sy mahavonjy ary tokony ataony naoviana tompony misaotra anao noho ny amin'ny fitiavanao satria tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka ianao Andriamanitra avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra feno fankalazananao an-danitra sy amin'ny rahony lanitra reo anjely sy ny arkanjely ary reo olomboavitra naminao izay na dia ambony ety ambony tany ary dia te hankalaza anao ka raiso ny fankalazana sy ny fibiana masina manao hoe hoenotsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao fa Jesosy tompo tamin'ny alina izy zay mandeha anazy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy raha isohany ity ny tenako izay omenao anareo zao natao ho fahatsiarovana dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy misy tro amin'ity ianareo rehetra misy tro amin'ity fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena avao zay alatsaka ho any rehetra famelan-keloko zao natao ho fahatsiarovanahy naoviana no misotro ianareo fa naoviana inareo ny inona itony mofo tony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny amen
ivavaka isika tsy aro ny famonjeny Kristy sady angataka ny fanahy masina. Re tompo aranaizy nandanitro, indreto zay manao ny fahatsarovana nahatongavan'ny zanak'olona, manomboka amin'ny finanambilon'ny Betlehema ka hatramin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatia. Fantatray ny teninao, raha io mamela amin'ny elony fa tsy fantan'izay atao. Lazaika aminao marina tokoa anio ny aonanao amika ny paradisa. Raha vehivavy indro ny zanakao, indro ny reninao. Eloi, Eloi lama sabachthani, mangetaeta. Iraiko an-tananao no atolotro ny fanahiko, vita. Izany fahavitan'ny famonjena izany nahatonga anay olom-baovao. Ko mba hafeno ny voninahitra ny fanatim-pisaoranay taio tamiteraka sakramenta masina izao. Ko mianto aminao Tompo, iraha ny fanahy amin'i Jesosy Kristy, le fanahy masina mahary, mamelona, manamasina. Mianto aminao zay ry fanahy masina. Amasin'ny ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasin'ny torak' izany divay manambara ny rany Kristy. Fanao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teny zanako malalanao, satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ho aminao Andriamanitra ilay tsy tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nivakina ho antsika, satria iray ihany mofo, isika rehetra koa dia tena iray ihany na dia maro aza ary samy miara mandray amin'izany firaizany avokoa. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy tompontsika, dia ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oe Jesosy Kristy Tompo, mino va ianareo fa mahay manao izany andeha fevovoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika anao ny laharakira fahasiva amin'ny sivifolo ampizarana ny mofo sy ny kapoka. Zany kazarao amin'ny rehefa nahazo ny famonjeny Kristy.
Lara kira fafulam satu. Hitsangana isika n'iry teny. Oka isika iombo-po amin'ny vavy fanetretena iombonana manao hoe Tompo. Roa amby enimpolo amin'ny roanjatony mofo hoaninay ry Jesu. Jesu
Jesosy Kristy Tompo izay maniraka atsika hanatrika ny zava-misy raisohany ity tenako izay omena ho anareo izao nataovy fahatserovana. misotro ny tivay iza. Jesosy Kristy ilay mampianatra antsika ny fahatokinan'Andriamanitra manao hoe sotroanareo rehetra ity fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena avao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao natao fahatserovana naoviana no misotro ianareo. misaotra anao zay Andriamanitra fifinandeha arak'izay mety ho sakramenta masina izao any mpanahy mahavoky zany ny ara-sakafo ny fanjakany lanitra. Misaotra Tompo mamy ny fitianao. Amen. Hoe ny apôstôly masina ao amin'ny asana apôstôly toko faha 12 ny andininy faha 1:30. Minoan Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Amen. Ny raharaha ny fiangonana fivaliana ho antsika navitany fanamasinana ny fanambadiana reto avantsika. Razaka vola manalina rivo Mikaela sy vodina valina Iveta asa ao zareo ary amin'ny sisiny ariry zareo. Mika Mitterrand sy herinantenena Françoise sy Tanela ato zareo akaiky ny varavaranao. Ravelon-jatovon-jivaniaina sy andrianay vitina Vatsonirina reo izy reo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Amin'ny alahady hoavy zao ny zazakely Rakotondra Lambo Irinala tolotry ndray aman-dreny amin'ny sakramentany batisa Rakotondra Lambo Irinala sy Ratsimbazafidina Voanginirina asanao izy mianakaro ato amin'ny ilany ato izy reo dia mivavaka ho antsika mba ho tonga zany sakramenta masina atolotra ny zanany zany. Misy trapasahiranana katekista délégué Andrianantoanina Noely manana marary mila fandidiny izy zany dia mangatika fanampiny zay mazoto anampy azy zany dia hitsangana ry an-tokotany ary izy rehefa mirava ny fiangonana izay mba terem-panahy anampy azy. Ny loha hevitra Noely efa amin'ny 3T tamin'ny Tondasa tsy mamaky 3T le Kristy ho an'ny rehetra ana amin'ny 3T Desambra 2020 amin'ny 3T tsika misy an'izay ka dia ampitaina amintsika hoe Kristy ho an'ny rehetra ny lohateny na lohevitra ny Noely amin'ity taona 2022 ity. Ny 20 Novambra dia famoahana mpitandrina etsy Antsahamanitra amin'ny roa ny fotoana eo Antsahamanitra famoahana an'ireo pastera rehetra ivoaka monjy asa vary mangatsika tokony tamin'ny volana Jolay zany dia manasa antsika izy ireo misehatra maitso Antsahamanitra amin'ny 20 Novambra ity zany. Tonga amin'ny fotoanany rojombavaka isika ireo izay teraka Novambra zany hitsangana. Saotra nareo ireo izay natsiaro fahasoavana manokana dia ranan'Andriamanitra hitsangana. Ireo izay manana olana hoentina mbavaka hitsangana. Ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo izay donam-pahoriana namony havany hitsangana. Ivavaka isika.
misaotra anao zay tompona amin'ny fahasoavanao. Ianao ny tompon'ny fahavelomana, manome fofonaina amin'ny vavoronay, tsapanay mihitsy zany nandritra nyity aretim-be ity, fa ianao no manome fofonaina, fahavelomana isan'andro. Tebotebo zay raha mody sao de marary, ary raha tsy tafodiny ankizy sao de misy manjo. Misaotra anao zay fa nomenao fahavelomana reto avanay reto tratry ny tsingerin-taona, mampianara anay anisan'ny andronay nanany fohendry. Nataonao moatra ny tsintsina maro izy ireo, ary nataonao zava-dehibe ny fahafatesan'ny maro, ka tsy navelanao hidina nandavaka ny ainy, koa ny savidin'ny fiangonana izy ireo hideranao ankalazanao manome voninahitra anao, ka amin'ny anaranao ny arabany azy ireo ho lava andro ivelomana, ho arahan'ny sosiny tsara. Misaotra anao zay amin'ny fananany azy ireo, fa omenao na ny kely na ny lehibe ny fitomboana ara-panahy ara-batana ara-tsaina. Misaotra anao zay ny fahasoavana sesehena nomenao anay, ara-piarahamonina, ara-pahasalamana nomenao zany. Ao ny fitomboan'ny taranaka ny fahaterahana, ao ny asa, ny zavatra maro samihafa fahasoavana ara-panahy ara-nofo ara-tsaina. Nasehonao fa tsy ny tananao tsy fo fa mahavonjy ary sofinao tsy lalindalovana fa mahare, ka ianao Andriamanitra mitompo ny zavatra rehetra. Raha miasa ianao tsy misy maharomboka ny eo am-pelantananao. Koa izany tompo no isaoranay ianao amin'ny anaran'izy ireo, ka faly izy ireo fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao, ka mijoro vavolombelona noho izany fahasoavana niraisinay izany. Misaotra anao zay tompo raha mbola afaka mivavaka ho an'izy ireo zay marary, naiza misy azy ireo, eto amin'ny fiangonana, amin'ny toeram-piasana, any amin'ny hôpitaly, any an-tokantrano, ianao nikasika azy ireo, ka hifaly tahaka ny jambo izy ireo, ka ampahiratra ianao amindra fo ianao, ka amndia izy ireo tahaka midiera, satria mangetahitanao tahaka ny mangetaita rano anony izany fahasalamana zay amin'ny sarobidy aminay. Koa ianao nikasika azy ireo, ny asany maizina tsy anjo azy ireo. Misy ny manana olana amin'ny fanaovana taratasy any vilana, taratasy mpanjakany ety an-toerana, amin'ny fitsarana, amin'ny fiarahamonina, amin'ny tokantrano, misy ny ankizy tsy mody, misy ny ray aman-dreny miady, misy ny havana mahafoy, very asa, very fanahy mbola velona sahirana amin'ny fiainana. Ianao Andriamanitra no hijery azy ireo, ka ampianarinao izy ireo tahaka ny Jakoba hiatrika ny zava-misy ka hery, ary ho avy ny famonjena andraindrainy. Ka asenao azy fa Andriamanitra efa niantso hatramin'ny razan'ny tany aloha ianao, ka Andriamanitra efa miezaka nisoa azy ianao, ka Andriamanitra tsy mba mandainga ianao, tsy misy maharomboka hipelantananao. Misy ny donam-pahorinana mony havana, ianao Andriamanitra mibalika amin'ny tara-pahazavanao, ianao Andriamanitra no amafa ny ranomasiny kambotsy ny mpitondra tena, ameny ny banga, ka tsy alahelo tahaka ny sasany tsy manana fanantenana izy ireo, fa ombany fahasoavanao, ka ny fahatsiarovana rehetra dia zary fanohitra amin'ny fiainana, zary tsikitsikisiehy ny ahatsarovana reny namana domandry ireny. Vavaka izay ho an'ny namanay tsy miara mivavaka eto, indrindra fa ireo izay manaraka amin'ny tamajotra serasera. Ianao Andriamanitra efa nandray azy ireo amin'ny tokantraminy, satria any koa ianao ankehitriny amin'ny tokantramin'izy ireo. Ianao Andriamanitra no andraindraina amin'ny fiainana, itaridalana azy ireo ianao amin'ny zavatra rehetra. Fantatrao ny masoanay na ny mitsangana na ny mipetraka. Iza moa no angatahany zanany mofo ka nome azy vato, angatahany zanany azany rano ka nome azy menarana, mahalala ny masoa anay tsirairay avy ianao. Na dia tsy mangataka ary zay fantatrao, ny manorosory anay, ny manirikiry anay, ny fahavalonay, fantatrao koa ny masoa ny mampahomby eo amin'ny fiainana. Ka ianao Andriamanitra miasana ny fanaovana ny fikasana apitateraka ny sitraponao. Koa dia misaotra anao zay tompo fa mamaly vavaka ianao, ary andraindray ny tanandrozany valim-bavaka izany, tahaka na nomezanao an'i Jakoba. Misaotra tompo, amen. Tahatra ny tsingerin-taonareo dia mirary soa indrindra, misaotra toko mahazo toerana. Iroso amin'ny fanoratena amin'ny alalan'ny rakitra isika, voala amin'ny dekona izany, eo ireo ny tokopira hira ao anatin'izany.
itanareo anianito kaiaro anareo ampamiramiratra mitavana aminareo anianito kaiatra anareo nanatra mitavana aminareo anianito ka anome anareo fiadana petraka ivavaka mangina isika tao. Ony Tompo, tongava aminareo araky ny finoanareo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mandrape amterany dekona Andrakitra amangy araba amin'ny pastera Tora isika fa mbola tsy nahita ny vady aman-jamany. Vala amin'ny 700 dia asaina hiakatra eo izy ireo dia asaina tahak'izay amin'ny filohan'ny fiangonana hiarahaba azy ireo aorian'ny vavaka ataon'ny mpitandrina. Vala amin'ny 700 amin'ny voalohany raintsika hiakatra ty anoloana izy mianakavy kely. Ry Jesosy akaizan'ny zaza. Mbola tsy nahita mivadiny pastera Tora na pastera Victorien dia ireo izy ireo zany a dia isy vavaka ataon'ny mpitandrina zany dia andray fitenenana ny président dia hiarahaba azy ireo zany ny mpitandrina sy ny filohan'ny fiangonana ivavaka isika. Misaotranao zay tompony amin'ny azoana 5 sy fara amin'ny pastera Victorien na Tora. Misaotranao zay satria narovanao tamin'ny aretiny izy ireo ary tany moramanga tany narovanao tamin'ny ratsy. Tongeto izy ankehitriny ny fahasoavanao dia miarahaba azy zahay. Ianao Andriamanitra nanome izany zaza izany no hitaiza zaza zany miaraka amin'izy ireo. Tombo vatana hita fity amin'Andriamanitra sy ny olona ary ampahirezony mpanompolanao amin'ny fianarana taony ary ny vadiny anohana azy. Ny taranaka menao azy dia taranaka vaminy. Misaotra Tompo. Amen. Dia miarabantsika fiangonana tratran'izao andro anio izao araka ny efa voalaza teo moa izany dia miaraba ny pasteur Tora na pasteur Victorien tsika noho ny nazahoany 5 sy fara. Na izany dia amin'ny anaran'ny fiangonana, amin'ny anaran'ny bro-piangonana no iarabanay nao Ramatoa tonga somatsara eto efa nasehontsika ihany moa pasteur Tora tamin'ny fotoanan'ireny fiboana ireny fa dia mandray anareo ny fiangonana chapelle militaire eto Ampahibé. Manantena fa dia isy ny fiaramiasa ao anatin'ny finoana sy fanaparitana ny filazantsara amin'reto zanak'ondrin'Andriamanitra ireto. Dia manaraka izany araka ny efa voalaza teo koa moa dia nahazo 5 sy fara izy ireo nomen'Andriamanitra izany. Fifaliana ho antsika fiangonana no misaotra n'Andriamanitra ary midera azy noho izay fahasoavana nomeny ny ray aman-dreny mitandrina mianakavy izay. Koa dia maroroa taiza dia enganeka Andriamanitra no hanome anareo ny tsilotsaina sy ny fanahy azahoana mitaiza izao zaza izao ho tena zanak'Andriamanitra tokoa. Dia araka ny fitondrana moa eto amin'ny fiangonana dia misy ny roapatsa kely na dia tao anatin'ny fiobona aza tolotry ny fiangonana anareo dia misaotra n'Andriamanitra tsika ny amin'izany.
Sisa ramatoa ao ny sampana dorcas ao ny sampana rehetra azotsika andraisina anjara amin'izay dia kopakopa tany tsika rehetra mifanao veloma koa amin'ny olona akaikintsika dia misaotra ny tompo itsika